Zazarano efatra na 5 volana ankibo no hita nisy nanary teny amin'ny fokotany Mavoky Avaratra faritra faharoa anio zoma fa 14 volana novambra tokony tamin'ny 7 ora maraina teo. Netin-drano ity zazarano ity no hita ny fokon'olona teny an-toerana ka izao izy nofonosany amin'ny lamba fotsy izao. Raha ny hita teny amin'ny fokotany Mavoky Avaratra na atezitra ny fokon'olona ny fahitana toe-javatra toy izao. Nandroany 24 novambra moa zaho tokotokony teo amin'ny 7 ora maraina nahitana vatin-jazakely eo amin'ny 4 mois eo ngamba izy ity teto amin'ny fokotany Mavoky Avaratra faritra ny secteur D. Ny zavatra mampanelo dia mijaly le zaza. Maninona raha ohatra tsy vita le zaza tokony defa tsy natao hoe nanao bevoka zany le olona tena marina fa tsy minia mampijaly zaza. Mampijaly ny zoma olombelona tsy dikany fatin-jaza arina etseroa tena zavatra mampanelo aloha tena marina fa raha zay eto amin'ny fokotany Mavoky Avaratra secteur D no mahita an'io zavatra ka natsatsan'le olona dia tsy handeferana misy re tompoko. Ary vehivavy tsy mataho-tody ary tsy matahotra an'Andriamanitra angamba matoa izy mamono zaza karan'izao. Tena minia zay raha hoe matsatsa tena tsy handeferana misy na iza izy na iza na zanak'iza fa toe-javatra karan'izao dia tena anisan'ny tena mampanelo anay tokoa satria voalany ny vahoaka mijery ty fatin-jaza kely eo amin'ny 4 mois. Lehilahy moa ity zaza ty lehilahy ary tena zavatra mampanahelo mihitsy zany. Zay zany tena novanay fitarainana. Zavatra mampalahelo mihitsy ty mandalo amin'ny quartier aty eto nahitana fatin'ny zazakely vao maraina tao tagnaty rano tao tsy esy ty na avy boaka avaratra na boaka atsimo aty fa tagnaty rano nahitany anazy io nandesiny rano nampiakarina eto atany ety. Ke zavatra karan'ity zany mampalahelo araka koranan'ny namanay teo. Izy koa zany le zavatra tsy vita tokony tsy ho atao. Toy izay mampijaly zazakely tsy manan-tsiny atsika namboarin-Janahary tsy tokony agnano zavatra tahaka an'izao mampalahelo be zao. Izy koa zany rehefa tsy vita izy tokony mba nadoso mamany izy mba napiripiriminy fa tsy navalany rano hitany vahoaka maro be ohatran'izao ohatra mamenatra amin'ny maha-olombelona zany ohatran'ny tsisy dikany. Misy zavatra vaovao ary mampalahelo eto Mahavoky Magnenga Zipo ambany. Ny zavatra mampalahelo dia misy zaza na soron'olona tokony eo amin'ny 5 volana anaty kibo io zaza io dia navalany rano fa tsy mba nataony mahizy niteraka azy. Setraponina nanao an'io raha io baokoa io zaza io ataony karan'io na nalany izy io na nataony akory dia mampalahelo mampitandrina anareo tian'io lehilahy io. Raha mandeha amin'io lehilahy io tsy maintsy voany zao tandremo anareo manao fomba karan'izao fa tsy mety fa raha hitanay zao dia gadranay. Tsy fantatra mazava ny tena fiavian'ity zazarano ity fa izy efa noentin-drano no nanaitra ny fokon'olona teny amin'ny manodidina.